pejin'ny toekarena kosa dia amin'ny herinandro avy io no anatitra ny tatitra any amin'ny filoham-pirenena sy ny lehibean'ny gouvernement amin'ny anokafana ny orinasa AAA ny avy ao anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina raha ny nambaran'ny ministra tompony andraikitra amin'izany taoriny ny vidinana ifotony nataon'ny iraka avy amin'ity ministera ity tany antoerana androany moa no nizara fanomezana ho an'ny mpiasan'ny indostria ity ministera ity. Resaka politika no nanakatonana ny orinasa AAA raha nambaran'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Isan'ny tanjona voalohan'ny ministeran'ny indostria nefa ny mampiroborobo ny indostria sy ny sehatry ny fandrarahana eto Madagasikara izay miteraka asa sy fampandrosoana ho an'ny firenena. Alao tatra eny amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny ministra anapaka didim-panjakana anokafana ny orinasa. Ny ministre ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia fanomezana fahafahana ireo olona rehetra manam-bola ka te anangana orinasa. Ao anatin'izany ny AAA fa ny orinasa rehetra ny tiako tenenina eto andraikitro satria tsara fantatsika fa rehefa mitsangana ny orinasa anankiray amin'ny faritra anankiray dia miteraka fampandrosoana zany, miteraka asa zany ary miteraka fivelarana ara-tsosialy. Tsy mi-existe, tsy misy ato ambony tany firenena anankiray hoe tsy manana indostria ka androso. Ny indostria no tola tehezan'ny fampandrosoana ao amin'ny firenena iray. Ny AAA dia milazaiko mazava eto fa resaka politika no nanakatonana azy ary nanaovana arete. Za tsy olona tia mivatravaratra amin'ny asa izay ataoko fa rehefa nandalina tsara io zavatra io dia nandefa ny mpiasa tato amin'ny indostria sy ny sehatry ny environnement hijery hoe tena afaka mihodina ve io orinasa io. Nisy moa androany ny fizarana fanomezana ho an'ny mpiasan'ny indostria miisa 780 tetsy amin'ny CFM Anosy. Didinay atao ministera no manolotra ho an'ny mpiasan'ny ministera rehetra ny zay azo atao mahafana izy ireo mankalaza izany fetim-pirenena izany, fomba mampanao izany fa fomba koa natao ahafahany tenako amaministra vaovao tongeto isin'ny soatoavina malagasy. Zava-dehibe ny firaisan-kina, zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina koa izany atao hoe miara-miasa akaiky izany. Ny famokarana ny Olympico no mila fangatahana raha nambaran'ny ministra hatrany.